anarana tokana izay ahafahanay anko manafaka ny hafa. Jesosy zany anarana zany. Jesosy zany anarana zany ary zany anarana zany no irairaina eto Jesosy Kristy Tompo fa tena tianay ara-maminay. Anarana tsy miova, anarana afaka ekina, afaka antsona, afaka antsona raha misy andro mampahory, afaka deraina kosa amin'ny andro rehetra fiainanay rehetra Jesosy Kristy Tompo. Elona dia ao anatin'ny andro mampahory tokoa. Ianao no miteny fa antsoy aho dia valiko ianao. Mbola miantso ny anaranao zay Jesosy androany. Ho an'ireto tsirairay avy reto tsy fantatra ary tsy hita izay mety mahazo any am-po any, fa fantatray kosa ny teninao. Ny fanahina masina dia mikonsole anay isan'andro, miteny tsy mampahery anay foana ny teninao, ary misy zavatra mitena mahazo anay azy dia nao foana no mitantana anay fanay masinao. Ifantoka amin'ny promesy n'Andriamanitra velona dia ilay promesy fa indro momba anareo mandrakariva mandrapatonga amin'ny fahataperana zao toso. Teny tokana ny fatoanay androany, anarana tokana dia anaran'i Jesosy. Ny anaranao reriany no andolian'ny Satana sy ny hery sy ny fahefana rehetra. Zany nandolianay teo Jesosy mba hahafahanay miatrika mahery eo anatrehan'ny Satana, satria ianao ilay mahery mihitsy mivela aty anatinay aty. Ray masinao, ninona fanahy maloto izay tsy mampifantoka ny olona eto amin'ity toerana ity, dididiko sy mialy zany ary mivoaka tsy lemonina eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Araka ny teninao maly fa mitsanonay dia lasa tonga tranonao ankehitriny. Taloha zay andevon'ny Satana ary izy ny nanapaka tena tranony tokoa zay taloha, fa androany zay fantatray fa tempolinao fanahy masina. Tsy tempolin'ny aretina intsony, tsy tempolin'ny tsy fisiana intsony, tsy tempolin'ny stress ary tsy tempolin'ny fahaverezan-kevitra sy fahaverezan-tsaina, fa tempolin'ny solution, tempolin'ny fahatsarana amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tempolinao zay Jesosy, tempolin'ny fahatsaranao ary tena fantatray tokoa. Araka ilay hira foana irairainay mihitsy fa kanto ny fiainanay, kanto loatra ka dia irairainay ny anaranao Jesosy. Ianao no mahatozao anay, ianao no mahatozao anay ary tena ampy amin'ny fahasoavanao, ampy irairainay ary ampy deraderana ny anaranao tokoa. Fa ianao no miazona ny ainay tsy latsaka any an-davana, ianao no manasitrana ny aretina rehetra, ianao no miazona ianao ihany koa mamafaneloka rehetra. Tenin'ny Davida profeta zany ary Davida mpanjaka, fa ny fiainanay zany dia tanteraka zany androany sy amin'ny fiainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo ireo izay manaraka tsy tapaka, ireo izay tonga eto amin'ity toerana ity, matoky izay mikasika eo indray androany. Maninitra ny tananao mahagaga ianao, anao évolution naturelle indray ianao, tahaky nefa fanaonao Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerantsika tenenao kaikinao toerana tsara indrindra eo am-pototry ny tongotry Jesosy. Jereo indray no akaikinao taiza indray ianao ary marita mba Maria amin'izay hoe ary mety izay marina angamba nahatonga an'ilay raha Maria nona ny tenin'Andriamanitra. Raha Maria hoe nona be fa tsy azoko loatra aloha izy raha Maria ahoana fa tsy haiko, tsy dia haiko loatra le historique an'ilay hoe raha Maria, fa ny antsika mety izay angamba raha makamary fa ny antsika raha Maria an'i Jesosy. Raha Maria biblika moa zany satria raha Maria an'i Jesosy. Raha antsika ny Matthieu 8, Matthieu 8 verset 14 à 17 andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra androany. Matthieu 8 verset 14 à 17. Matthieu 8 verset 14 à 17. Matthieu 8 verset 14 à 17. Alors Jésus, c'est lorsque Jésus arriva à la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée, elle avait la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et les servit. Lorsque le soir était venu, ils lui amenèrent beaucoup qui étaient possédés de diables. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous ceux qui étaient malades, afin que ce soit accompli ce qui avait été dit par Isaïe, le prophète, disant: lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Amen. Raha eo raha ny sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo mivavaka ho an'izay teny zay ho velona ao anatin'ny tsirairay avy. Fa ianao no miteny fa ny teninao dia fanahy sy fiainana, ary ianao koa no miteny
fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra ny teninao tanteraka zany anio zao ankehitriny zao aminaran'i Jesosy amen amen. Aza mieritreritra zay fanantenana mety mahazo sy mety fahazoantsika eo amin'ny fiainantsika zany amen. Aza matahotra an'izay fifadian'ny saison zany koa tena akaikinao aza matahotra ny fifadian'ny saison beta be ny olona matahotra ny pas saison fa hoe arary tsy maintsy vonsery indray zany tsy biblika zany atsika rehefa tsy biblika dia tonga dia lavitsika hoe rehefa tsy maintsy mivadika saison mangatsika mivadika mafana na mafana mivadika mangatsika dia tsy maintsy vo migripy tsisy an'izany tsy miexiste zany. Dia eo tsara neto amin'ity Matthieu 8 verset 14 ty verset 14-15 ary Jesosy no niditra tao an-trano Petera tena akaikinao namangy ny trano namangy amin'ny Petera i Jesosy dikan'izay nanambady Petera misadrisy manokana ho an'ny katolika mihitsy ny androany izay milaza fa tsy nanambady ny apôstôly fa voalaza eto ny fandafozam-bavy Petera dia nandry nanavy ny tazo dikan'izay nanambady Petera mety tsy voalaza tao le izy fa dia nanambady somatsara mihitsy n'izy ka raha mety misy mpirehetra mety mare antsika etahin'Andriamanitra et il toucha sa main aussi il a fait la kita puis elle se leva et les servit ary nanendry ny tanany izy dia niala ny tazo dia nitsangana vehivavy ka nanompiasa tena ino akaikinao eno eo zay le eno eo zay ifatoantsika indray manomboka androany ninninona zay miaraka amin'ny Jesosy dia eo no eo ny valiny anaovan'i Jesosy azy. Petera dia olona mpanompon'Andriamanitra ary Petera dia disciple voalohany anisan'ny voalohany fa tsy hoe izy mihitsy tena voalohany fa anisan'ireo voalohany ny forme Jesosy izy mba hanohy ny asany tety ambonin'ny tany. Ny vaovao mahafaly dia zao nampiseho an'i Jesosy tamin'ny Petera fa ao aminy tokoa le fiainana ary rehefa ao aminy le fiainana dia nanendry le rafozam-baviny izy afaka tonga dia nampanaoviny exercice Petera hoe andana ataoviny autorité fa nampisehony aloha hoe zao ny fomba fanao azy tena akaikinao zay le ao amin'ny école ny ao amin'ny école ny ao anatin'ny sekoly tahaka zao dia ampianarina mihitsy sika mba andray andraikitra eo amin'ny situation teto dia tsy lavitra le izy tsy teny tokotany le izy fa olona fantatra olona akaiky any Petera ny rafozam-bavy ian'izay mety ny rafozam-bavinao mety ny rafozan-danao ndana mety ao tanana rehefa aveo dia hitanao fa ahita vokatra ianao ataovy tahaka mahitany Jesosy nanao an'le asa ianao Jesosy ozy izy ao amin'ny acte 10-38 nivakitsika tamin'ny voalohany teo nandehandeha teny ozy izy dia naiza nisy fampahoriany Satana dia Jesosy revao présent dia misy fanafahana vakitsika le izy teo lorsque le soir était venu ils lui amenèrent beaucoup qui étaient possédés du diable il chassa les esprits par sa parole teny hoe akaikinao ny teniny ihany namoahany fanaratsy jereo teny verina indray le teny tsy ny teny mihitsy hoe no le ositra napetraka Andriamanitra taminy fa hoy izy ndroany tamin'ny alalan'ny teniny io moa tsy afaka miteny rehefa mitenitsika foana izy tsy afaka miteny amin'ny anaran'i Jesosy miala ianao satria izy le Jesosy izy mihitsy le autorité au fait le autorité personne le izy personne le autorité ka eto Jesosy dia hoy izy ety Matthieu manko dia niteny hoe nandroaka devoly nandroaka fanamaloto tamin'ny alalan'ny tenina averenao ny hoe tenina tsika teo hoe andao anao maritsika androany anao raha mari an'ny tenitsika androany nona an'le tenin'Andriamanitra se forme ny tenantsikatsika mba azontsika manohatra any Satana rehefa mandeha tsika dia tahaka ny fandehanan'i Jesosy mihitsy ny fandehanantsika Jesosy mety tsy natratra na style be fa le attitude le zanak'Andriamanitra sy le fahatsapahanao le autorité sy le puissance zay napetraka Andriamanitra ao anatinao amen. Et guérit tous ceux qui étaient malades ary zay narary rehetra dia nosotraniny avokoa teneny avokoa mety betabe moa nametraka fanontaniana zay tamin'ny voalohany indrindra tadidiko tsara mihitsiny
tamin'ny Pasteur Rodolphe hoe maninona tsy mba tsisy an'izany école biblique zany tao anaty baiboly, tsisy an'izany école de guérison, tsisy an'izany école de tel et tel zany mihitsy ao anaty baiboly. Marina zany fa zao problème rehefa miaingintsika amin'ilay ten'Andriamanitra hoe ringana ny oloko no tsy mifahalalana dia problème satria ny olona ka mamaky ten'Andriamanitra ka mianatra ny fomban'Andriamanitra sy ny fanaony dia lasa ny fomba zao tontolo izao ny ataony. Io zavatra tsy voazao io tena akakinao tsy zavatra voamaly io, zavatra efa hitantsika any amin'ny Genèse 6 io vao nahita ny fahatsarany zao tontolo izao zalahy zanak'Andriamanitra dia iny fa tsy nahandry an'Andriamanitra ohatry ny Adama ntsony izay natoritory tao Edena mba nanolorana Evy fe ninona nataony lasa izy nitady vady tany amin'ny zanak'olombelona ilay zanak'Andriamanitra. Dia ohatr'izay koa raha ohatra moa ka tsy ampianarina momba ny tokony fomba fiatrehanao ny maladi isan-karazany miteny ianao fa ianao an'kio dia anao ohatry ny fomba n'izao tontolo izao. Oui, kaikinao marina zany mahatonga antsika kristiana tsy maintsy mianatra inona ny fomba an'Andriamanitra. Misy ramatoa zay dia ranginay efa ia 3 ans tany angamba zay tsy teny anarina dia ozy izy dia nitoriana ten'Andriamanitra izy momba fanasitranana zany dia mamany zany nijoro vavombelona fa sitrana tamin'ny cancer izy le mamany tamin'izay dia natsony tany an-trano zany zay telomenada tamin'izay dia nijoro vavombelona izy zany satria ilay zanany zany nisy ohatrany tsy tumeur izy fa nisy ohatrany hoe voile zany tsy haiko quelque part tany amin'ny atotany au fait niteneny ny anarany fa tsika tsy dia miraha anarana ohatry ny anaran'i Jesosy amena tsy dia mitahiry an'ireny anarany ireny tsika dia taraina teo zany ilay zanany misy fotoana reo vao ohatrany hoe mihetsika zany le tsy haiko zay niteny le professeur mihetsika le voile dia marary ny lohany dia misy fotoana izy tonga dia mifanitona dia mamany zany naprisika be hoe zaho izy sitrana tamin'ny alalan'ny mission io sitrana cancer fa vita an'Andriamanitra zany dia ny insiste foana le zanany imaso eo mihitsy zany eny fa Andriamanitra koa mampiasa an'ireny docteur reny mampiasa an'ireny professeur reny tena akaikinao ny finoanao mila apetraka total ao amin'Andriamanitra. Tsy omentsika tsiny mihitsy izy tsy omentsika tsiny izy fa ho antsika izy andraisantsika lesona hoe aika sambatra mihitsy ntsika tsy mila didina tsy mila atao iny ty hoe raha tsy didina ianao tsy sitrana raha tsy mihinana an'izao anao tsy sitrana zay le fomba n'izao tontolo izao zany mahatonga ny olona lasa adicte zany mila entana mbavaka mihitsy ny frantsay zay remarque antsika vao misy lelikely milatsaka dia tonga dia are maladi lelikely mba misy fotoana le vatana mba mety manao vidange kely koa mety manadio fotsiny izy mba tsy ho tena hoe marary ianao fa mila hoaisindelo fotsiny anao dia vita misy fotoana anao tsy mila mandroaka lelo akory le dia volony lelo akory dia mijanona ho azy le izy misy fotoana izy zavatra naturel le izy mety misy choc thermique fotsiny dia misy lelo ianao dia je me sens pas bien dia vavy zay zao dia izy dia tsy niasa 2 andro no lelikely koa le satria mety adiny koa ngamba le mosary ianao zao raha ohatra zay zao fomba n'izao tontolo zao ao fanarareo tamin'ny efa nijoroka vavombelona koa nareo tamin'le rangazy zay le miarana tamin'ny Krista aloha dia voakasika Andriamanitra izy tao anatin'ny resaka fanasitranana tao gare du Nord tao izy nametrahana tanana tamin'izay tadidiko tsara hoe tapahana foana quelques centimètres ny tsinainy isa taona satria tsy mety maty mihitsy le cancer dia tsy nitapahana ntsony le izy tamin'izay dia nanontany Pasteur Rodolphe mihitsy tamin'izay hoe tsy mety miteny anao le rangaha hoe sitrana na tsy sitrana dia ndray mandeha zay tena tonga dia nitsatohako fotsiny izy ianao problème anao tena makafiry ohatry ianao an'le hitanareo le confort hoe reo vao misy handicap ianao dia tsy miasa 3 andro fa miasa 2 andro fotsiny dia nefa mandray karamanao complet ianao zany dia mahazo an'izay confort zay izy dia tsy ta hiverina satria raha vao mitenonao hoe salama dia tonga dia miverina daholo ny 5 jours complet raha ohatra izy ka tena mbola narary za tonga dia za mino an' Jesosy tena akakinao ianao mila mino an' Jesosy za tena mino an' Jesosy tsara mihitsiny mizika mino an' Jesosy tsara mihitsiny hoe voakasika Andriamanitra izy mijereko tsara mihitsy masony zao amin'ny problème anao ianao te hisitraka an'le 2 jours isanao fotsiny par semaine fa efa sitrana ianao tsy tesitra izy tsy nanino fa nitsikitsiky fotsiny
amiko zay a validation hoe nahazo an'le fanasitranana izy fa raha ohatra izy ka tsitrana tena tonga dia niteny ratsy momonina teo fa lava hoe tsy saina tsy tany lava hoe za fa marary afaka nanao cinéma izy fa tsy nanao cinéma izy tsy nilany vanina mihitsiny a ary zay adiniko zay tamin'ny vavolombelona isakatoandro izy a miolakolana rehefa avy mihinan-kanina fa nanomboka tamin'izay a après an'izay vavaka zay miverina mihinana ny zavatra rehetra izy lasa miverina mihinana épicé izy a tadidiko tsara mihitsiny lasa nividy eny izy dia hosorany motazida tsara mihitsiny nefa taloha izy tsy mahazaka tsy makany amin'ny toilette tsony izy isakatoandro ny olona moa zany tsy maharemarqué an'le izy fa za maharemarqué an'le izy satria te hijery an'le vavolombelona ka ny olona zany misy fotoana mahazo an'le fanasitranana izy a fa tsy te hijory vavolombelona satria te hiankina amin'le fomba an'izao tontolo zao ianao ilay sorona mihitsy an'izay fomba an'izao tontolo zao zay nefa ianao raha te hiatrika zavatra surnaturel raha te ho ampiasan'Andriamanitra plus ianao a tsy maintsy miala amin'ny fiainan'ny tany ianao tena kaikinao miala amin'ny fisainan'ny tany Romains 12:2 dia hoe mila manavao saintsika mila manavao ny intelligence tsika mety tsy maintsy nitenentsika raha vonintazo anao tomi a tsy maintsy mihinana raha vonintazo ianao tomi a tsy maintsy mihinana ny vakinina le tena mangidy mihitsy reny ny tena manasitrana prof ahoana tsara vonintazo ny tafozam-bazon'ny Petera io mena versean'ny olona vonintazo dia teneny izy hoe atao amiko le Jesosy hoe atao amiko le fanahy manana n'izany fahasahiny zany fa rekasika anao dia miala koa tazo amen izy ny tsy ianao ny mahagaga fa lasa tonga zava-mahagaga ianao ozy izy Davida zay lasa tonga zava-mahagaga ho amin'ny olona lasa mahagaga amin'ny olona koa fiainanao manomboka androany no le fijoroanao a no le fahasahinao a dia lasa mahagaga amin'ny olona ianao dia nefa tsy ianao le mahagaga fa le ao anatinao mahagaga dia iny ny tetavin'ny olona dia mba meo ny afo tena kaikinao mba meo ny afo ny kitihan'i Jesosy fotsiny et la fièvre la quitta satria tonga teo le fiainana Jesosy le fiainana tsy izy ny tompon'ny fiainana tena kaikinao tsy tompon'ny fiainana izy fa izy le fiainana ozy izy je suis la vie Jean 14 verset 6 je suis la vie ozy izy je suis la vie izy mihitsy le fiainana izy mihitsy zany mahatonga anao tahaka an'izao izy mihitsy zany mahatonga anao tahaka an'izao marina mihitsy zany aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofondrehetra dia jereo ndray no akaikinao rehefa miresaka guérison ianao hoe dia tena nofonao mihitsy n'le izy aina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofondrehetra proverbe 4 verset 20 dikan'izay rehefa miresaka guérison divine ianao dia tena resaka corporel mihitsy ny sitran'Andriamanitra hoe tsy adinon'Andriamanitra zany ny vatanao a ary raha remarquenao ary ny vatanao no sitraniny voalohany zay vao mivonjeny ny fanahinao satria nikapohana izy aloha mba handovanao fanasitranana zay izy vao mifantsika teny amin'ny hazo fijaliana zay izy vao maty mba handovanao ny lanitra ao tsika ny rédemption antsika zany a tsika tsirairay avy ireo dia esprit âme c'est corps tsy azo sarahana mihitsy ary tsy azo ambanina mihitsy ny anaty ihany ny tena ataoko ambony misy olona tsy manaraka vidéo YouTube mihitsiny a raha tsy école de guérison ny école pour la famille indraindray kelikely misy neny sasany école pour la famille fotsiny izy vao fa ny école de prospérité izy a hoe za tsy te hilatsaka ao anatin'ny fitiavaka reny mila miaina anao zay mihitsy le problème ny école de prospérité tsy mba tsy itiavanao arena mihitsy ny anaovana ny école de prospérité au fait mba hakalanao an'le arena zao tontolo zao le arena maloto tadio fa ny zavatra ny tany périssable arena maloto tena kaikinao arena maloto zay zavatra afaka fikitiky satana tadidio fa maloto daholo fa sanctifié ny Jesosy le izy dia afaka sitrahanao sy afaka hanananao ihany koa amen ianao natao hanjaka amin'ny tany ianao alléluia verset 16 ministère parfait à Jésus ils lui amenèrent beaucoup qui étaient possédés du diable et il chassa les esprits par sa parole ary ony ariva ny andro dia nentin'ny olona taminy démoniaka maro ny teniny ihany namoahany fanahy ratsy dikan'izay rehefa hoe mivoaka amin'ny fanahy rehetra
dia tsy misy tafajanona tena akaikinao tsy misy tafajanona mila manana zany tsika mila manana assurance koa tsika rehefa sendra fasina possédé fa hoe za tsy maintsy mandresy ao tsika ny audasy anananao zany dia ny audasy zay azonao tamin'ny teny raisinao nomeny Paoly any Timoty hoe fanamaherina ao anatinao Timoty fa tsy fanaosa fanaosa contre fanaosa égale fanaosa fa fanamahery contre fanamalemy égale fandresen'le fanahy andresy amen ao tsika mba eritrereto ny resaka momba ny resaka formation tsika tamin'ny voalohany teo formation resaka guerrier mba eritreretony misy pays anankiray tsy andeha hanafika pays anankiray mihitsy izy tsy andeha hanafika royaume anankiray mihitsy izy raha tsy manana assurance hoe matanjaka ny anazy marina ve zany tsy possible mihitsy andeha hanafika hony 1000 soldat andeha hanafika 1 million raha tsy efa manana assurance izy aiza zao nahitako an'izany Gideona 300 niaraka taminy fa million matiny za etsana ane zany nanana assurance izy zay vao nietsika fa raha tonga dia ny zelle nanana ny Gideona fotsiny mety tsy 300 akory ary maty mety tsy nafaty ray avy akory zala fa satria Andriamanitra no nomba azy Gideona tafavoaka dia mifanahan'Andriamanitra avy eo no anatinao reto tena akaikinao sura avy anao fa anatinao fanahan'Andriamanitra raha sura anao fa anatinao fanahan'Andriamanitra raha mifanahan'Andriamanitra koa manarona anao amin'ny hery tena akaikinao fo azy am'izay le David ao anatinao tonga dia mitsangana ohatry ny David dia tonga dia miteneny anjaranao nitapaka ny lohanao androany adio tsara fa Goliath ane rehefa jerentsika miprofetiser ny fahafatesan'ny tenany izy navadiky David tany amin'ny tsara mihitsy hoe tsy nen'ny Israely no tapaka ny lohany 1 Samuel 17 manomboka verset 40 fa lohany lahy sy lohany Filistine dia omeko haniny voromanidina androany dikan'izay anao rehefa miatrika possédé rehefa miatrika olona marary dia rehefa miditra ao amin'ilay toerana ianao dia tonga dia androany ianao sitrana amen androany ianao ny afaka teo Jesosy tsy nisy za tsy miteny hoa aza ahodikodina aza hodina le teny hoe ahoana zany reny mpanompon'Andriamanitra mandroaka devoly 3 fois de suite reny tsy miheditra amin'izany fa tiako forgena ny finoantsika hoe rehefa misase démon tsika androany dia afaka le olona androany rehefa mametra tanana maratsika androany de A à Z de 1 à 100 ny farariny sitrana izy androany amen zay ny formena tsika hitatsika izy nataon'i Jesosy rehefa nandroaka devoly tamin'ny lalany teny izy dia sitrany reny ary izay naraha rehetra izy dia nosotraniny avokoa raisony hoe Jean 14:12 teo Jean 14:12 raha ohatra ka tianao hiatro amin'ny fiainanao le izy dia vakio matetika Josué 1:8 saintsainao andro manalina momba ny guérison raha m'intéressé anao le guérison divine saintsainao andro manalina dia ampiasao amin'ny tenanao ampiasao amin'ny manodidina anao azaiko aminareo marina dia marina tokoa izay minoany asa ataoko ny ataonko ary anao asa lehibe noza azy izy satria izao mankany amin'ny ray en vérité je vous dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais les mêmes œuvres hitatsika fa surnaturel daholo ny œuvre ny Jesosy tao ary tena ministère parfait nataony dikan'izay ministère parfait koa nomeny antsika matotsika na siny sy ny rakofany ny herin'ny fanahy masina mila miova mihitsy ny ao amin'ny fisainanao eo raha ohatra ka nisy mpanompon'Andriamanitra efa nametra tanana olona anankiray ka tsy sitrana dia teneno akaikinao rehefa mifanena aminao ve le marary dia tsy ametranao tanana antanio izy
dia valio izy za metraka oy na misy olona anankiray a nroana devoly dia ohatrany tsy mety afaka mihitsy dia ianao hoe rehefa faseneo dia ozy ka ianina ary tsy sany ianina ary tsy navita dia non roay foana le devoly mety tena tendray vavy eny aminao fotsy sisiny tsy mahafaka an'le olona afao le olona raha didio tsara fa misy ny dépôt a misy ny dépôt plus ianao mametraka tanana an'le olona midéposy ainy ianao tena hoe kakinao attendre le ainy jereo tsara ny fomba nanaovany i Peter sy John ao amin'ny acte 3 zay ananako nomeko teny andreny eo akaikinao efa nandray ianao efa manana ianao omeo amin'izay fa nahazo mamem-pony ianao ary hoe ao tsika ohatran'izay ny le fandehan'le fiasa ao amin'Andriamanitra ny asa tokony ataony ihany koa Jesosy le aina mandehandeha zay nahatonga azy rehefa nikitehany le vehivavy narary 12 taona izy dia nahatsiaro tena nisy zavatra niala tao aminy au fait le izy nisy passe nisy transfert avao amin'i Jesosy nakany amin'le vehivavy dia niala le aretiny niala le devoly ohatr'izay ihany koa nitranga tamin'ny rafozam-bavin'i Petera sa zay tsy zay rehefa nikitehan'i Jesosy il toucha à sa main izy la fièvre la quitta tout de suite ianao zany manomboka izao dia mila miordonné tena hoe mila miordonné mila mahay micommandé ihany koa micommande satana ianao tananao rehefa manana finoana kely tahaka ny graine de sénévé dia tsy miangavy amin'i Jesosy satria mba anakisaka an'le montagne fo izy il dira à cette montagne ozy izy d'aller se jeter à la mer dia manino miobéir ozy izy le montagne tsy Jesosy no miteny fa ianao no miteny tena akaikinao ianao mila mandroaka amin'izay raha vao manana finoana kely tahaka ny graine de sénévé ianao no mila miteny satria le finoanao no ampiasainao a ary tanany fanahy masina le izy avy eo le teny anakisanany an'le izy ao tsika tena hoe misy zavatra miova androany manana fahatsapana foana ao anatinao hoe misy fiovana atao anatiko transformé ny fanahy masina tiany mihitsy ianao a rasony hoe aka ohatra anankiray indray a ao anaty baiboly any ny fananganana trano a eny amin'ny sable sy ny fananganana trano eny ambony montagne ambony vatolampy tsy mitovy eny ambony sable vetivetika dia vita fa ny ambony montagne mateza maharitra le izy be da be ny olona maiky fa ianao maharitra ianao zay maharitra manino mahazo tombony bien sûr mahazo tombony ianao satria ireo olona zay tsy maharitra rehetra ho avy ny fotoana tsy maintsy andeha hialoka any an-tranonao ihany ane hitan'ny olona hoe tena tsara fototra ihany le tsara le mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra ka izy ny fantatry ny olona be da be ny olona nitaitainy zavatra kely avero kely zao le annonce amin'ny 13 mai zao a amin'ny 13 mai zao sao dia adinitsika misy prophète zay prophète Gisela alefa amin'ny Pasteur Rodolphe mankaty amintsika izy pendant 15 jours izy miaraka amintsika eto dia amboary tsara ny programme hoan'zay miintéressé fa zay atsika moa le izy tsika indray tsisy akaterena amboary tsara ny programme le 14 zany any trano a dia invité nareo tongava misy lesona zay a tsy haiko izy nefa sûrement efa nidiffusé ny datoritsana Pasteur Ronja atao amin'ny radio a fampianaran'izy io a tany Madagasikara dia niaron'le izy io a tamin'ny fakomaly dia gaga be mihitsy a tena moa tena sekoly le sekoly efa nataontsika taty ny zavatra nitoriny tao dia nafinaritra na be le izy niaron'le izy sekoly tamin'ny 8 février zay le izy ry zalamba avereny kely ane dia andefaso SMS ny loha ity le izy dia prophète Gisela nanao an'le izy amin'ny resaka hoe teny io dia zao ny zavatra nitenen'ny fanahy masina azy alo tsara rehefa mianao an'le izy koa nareo dia mbola renesinareo zao ny zavatra nitenen'ny fanahy masina azy lasa varina amin'ny artifice ozy izy ny kristianina ty aorina lasa varina amin'ny artifice be loatra ozy izy ny aty aorina dia lasa rehefa mitenin'Andriamanitra dia lasa matory ny zanak'Andriamanitra hoy zany tena ohatr'izay mihitsy ny fomba fitory any an-tanàna
sy teny fifotoran'ny teninao mahatonga anao mahatonga anao a matanjaka ny foanao, matanjaka ny finoanao. Ny finoana matanjaka anao afaka hibatisen Jesosy zavatra fa tsy ny finoana frivole. Finoana frivole mety ngeza be izy androana ohatra ny ballon de raha pitsy izy noana botsina tapoka rehefa metimety be finoana be rehefa tratrany épreuve tsy zay mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra tsy finoana amin'ny dégonfle. Finoana dégonfle zao de ohatry ny Saul tambola tsy hitany Goliath on va attaquer fa vohita amin'ny Goliath izy nampiditra ny savorana anatin'ny foro angana indrindra de mody manamboatra stratégie foana zao nanaovantsika azy ka nandeha ny 40 jours tsy tafatsangana intsony satria hitany Satana les points faibles. Hitany Satana les points faibles hoe tsisy tanan'i Jéhovah intsony reto fa tsy hitany Satana tena akaikinao zay re tsy fantatry Satana daholo programan'Andriamanitra. Na nomena anankiray izay Andriamanitra bomba nucléaire grave be David nisy tsy hitany Satana mihitsy satria tsy niaraka tamin'ny armure be nanjelanjelatra, tsy niaraka tamin'ny bouclier sy hoe bokona be fa bandy kely sy miaraka amin'ny besasy. Zay mihitsy hoe vavan'ny Goliath bandy kely ve no alefanareo aty amiko amono amiko nga za alika amin'ny troan lavaty. Goliath ozy izy namindry fa Davida ny azakazaka. Zany le finoana zany. Finoana mahatsapa an'izay puissance sy le autorité zay ananany. Tsy matahotra tena akaikinao tsy matahotra. Ny soldat rehefa hitantsika tsara rehefa miteny ny capitaine na chargé tsisy afaka miteny mihitsy dana misargé rery any satria efa nanolo tena ho an'i Jesosy izy, nanolo tena ho an'i Jesosy, nanolo tena ho an'ny pays izy dia maneno lasa mandroso na dimy azy raha zato ery efa chargé dia tsy maintsy chargé. Ao no ny ranydrija zay mahery fo izy izy ny tiako mba hitsenanana any an-danitra any mahery fo le mahery fo le mahay faire face fa mahery fo tsy hoe maty ampitoerany ao tsy le martyrisé zany ny tena hoe mahery fo fa le mahery fo tena mahery fo mahery midonaka loatra le fitiavan'Andriamanitra dia faire face foana. Amen. Raha isy hoe baibolitsika tena hoe ministère parfait du Christ. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. 2 Corinthiens 5, Corinthiens faharoa toko fahadimy andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. 2 Corinthiens 5, 14 à 21. Anaran'i Jesosy en effet, l'amour du Christ nous aidera, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Sy verina amin'io tony fa rappelina fotsiny hoe ho an'ny olona tena maty eo amin'ny Kristy dia tsy velona ho an'ny tena intsony fa velona ho an'ny Kristy. Andreo zay niditra tamin'ny rano batisa dia mahafantatra tsara an'izany sy niainan'izany hoe maty tao amin'ny Kristy sy mitsangana amin'ny Kristy, zay vao misitraka ny gloire, zay vao misitraka ny héritage en Christ. Verset 16. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Verset 17. Ainsi, celui qui est lié au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau. Ça va être déjà là. 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Tamni rali de miracle farany teo tsika no mitondra ny ty message ty hoe ministère de réconciliation. Réconciliation en vatana, réconciliation en esprit, réconciliation en vatana, réconciliation en esprit, réconciliation en âme. Zay no ataon'Andriamanitra amin'ny olona tsirairay avy. Tena hoe olona tsirairay avy. Omaly tsika nijery an'iny le fanontanian'ny olona anankiray omaly hoe mety possible very ve salut aussi ko raha senare omaly dia nisy an'izay. Dia hoe mety possible very ve guérison, hoe mety mbola tavaverinao anatin'ny prison indray ve, zany hoe veriny délivrance.
na hoe very ny liberté oui possible daholo zay no tonga Jesosy ny teny ohatra n'raisitsika maly hoe zay no tonga Jesosy ny teny amin'izao sisy zao aza manota intsony mba tsy ampidirana anao indray zany anaty prison nafahany anao dia aza manota intsony fa rehefa manota anao verina any amin'ny case de départ ohatra manao monopoly indray verina any amin'ny case prison indray dia tsy maintsy afahana indray marina fa Jesosy ny avocat antsika fa zao kosa rehefa mifantoka amin'ity ministère de réconciliation tsitsika dia ny zavatra hitantsika ao anatin'ilay ministère de réconciliation dia tonga dia rehefa marena hoe réconciliation tsika dia misy pe zany ao anatin'ilay izy misy fiadanana misy fahatsarana ao anatin'ilay izy misy pitiavan'Andriamanitra ao anatin'ilay izy mandeha tsikeliketsika dia ahitantsika an'ilay izy verset 19 en effet Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. C'est le dépositaire. Dépositaire. Misy dépôt napetraka-Andriamanitra ao anatinao, misy dépôt na aina. Zay no mahatonga antsika didina ametra tanana amin'ny marary ianao dia ho sitrany ireny tahaka ny nanaovan'i Jesosy azy. Arao tsara satria nisy dépôt napetrany ao anatinao. Tena hoe misy dépôt ato. Misy dépôt any lanitra zany ao anatinao. Aza raisina fotsiny amin'ny resaka puissance. Aza mifantokany amin'ilay puissance ianao fa oui, ao le puissance. Fa le dépôt io mihitsy le aina zay anananao verina any amin'ny acte 3 rehefa nandray an'le malemy plus de 40 ans voalaza ao anatin'ny baiboly i Petera sy John zay ananako nomeko satria misy dépôt tao anatiny. Tena kaikanao en plus le finoana hoe tsy maintsy nisy nananany zay vao afaka nanome izy. Ianao zany tsy afaka manome zavatra tsy anananao mihitsy. Tanao zay tsy mahapossible hoe manana zèle ianao nefa ianao tsy nirahana. Ny zèle sy ny fanirahana mila miaraka. Beaucoup sont appelés aux izy fa manino peu sont élus. L'élu nahazo dépôt nametrahana dépôt anatiny dia ozy izy mantseny Timoty izy Paul mantseny Timoty tadidio tsara le dépôt napetraka taminao izy izy le dépôt de foi zay nananany renibenao sy ny reninao. Ao tsika misy dépôt atao anatiko tena akaikinao misy dépôt. Zay mahatonga antsika le famirana le hoe vase d'argile iny oui tena vase d'argile tsika satria le ao anatiny tsy ianao mametraka an'le ao anatiny fa Andriamanitra mametraka le trésor ao anatinao. Le trésor iny tsy natao tsy tsinao iny tena akaikinao tsy natao anao iny. Zay mahadiso ny olona manko manangona dia manangona dia manangona dia manangona dia hoy izy Jesosy dia atao inonao ary io rapitso zay le resika tamin'ny hery atao inonao io atao inonao le ositra sy onction be da be fa dépôt zay napetraky ny ray ao anatinao io ary nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tanany fanahy masina ho zaraina ho an'ny hafa pof 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 mba mahazo daholo iny dia cultivena indray iny dia pof 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 dia mahazo ny olona rehetra. Eritreto hoe Petera sy John zany teto nangatahana vola dia izy zay tsy manana dia lasa izy nandeha fa izy zay ananako nomeko anareo zay ananako nomeko anao izy izy fantany tsara mihitsy zany nisy dépôt napetrak'Andriamanitra tao anatiny dia izy Saint-Esprit zay mihitsy tena kaikinao zay mihitsy dia izy ny Saint-Esprit zay mihitsy voakasika zay le tsy maintsy mametra tanana ianao nikitihany ohatran'ny Jesosy teo koa nikastanana ny raha fozavako Petera nikitihany dia nitsotomony tonga dia nijoro tonga dia nidery ary nitarika teo anatrehany Petera sy John mandrava tonga ny teo anatrehany olona mihitsy ary dia nidery. Teo kaikanao zany ministèran'i Jesosy zany koa no tokony ataoko. Alleloia. Tokony tsy menatra mihitsy ianao inona ny anananao mila manana conscience ianao voalohany indrindra ny identité anao ny anaranao voasoratra ny an-danitra raisinao tsy zay. Faharoa fantatrao fa ny fanahy masina dia ao anatinao ary nandakotra ny heriny aminao izy. Ao zay. Fahatelo ny fahaizanao mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra hoe faratapony fahamarinana amin'ny zavatra rehetra ary fahaefatra manana ny mandat anohy ny asan'i Jesosy. Tena hoe manana mandat anohy ny asan'i Jesosy.
jereo nareo rehefa manao perquisition fatao tsara tsika rehefa manao perquisition polisy inona ny eny an-tanana tonga hoe dia mamaky trano fotsiny izy manana mandat izy avy any procureur fa izy re zao procureur zao procureur manana droit rehetrarehetra to na tranoniza na tranoniza na trano ministre na trano jereo tsara zao any amin'ny nordika tsy tadidiko le pays any Corée du Sud koa fa na ny président de la république raha mpidiriny zalaponja le procureur manana zay droit zay satria misy mandat teneny hoe misy mandat azonao avy amin'ny jesosy manokatra ny lalana rehetra teny hoe manokatra ny lalana rehetra zay le hoe milie sy midelie satria le fahefana ao anatinao le autorité nomenanao rehefa nananao zay autorité zay aza menatra ntsony zay le mezintsika teo aiza misy policier tsy mbola nahita aloha fderaina ny tompo aiza misy policier eo anatrehana jiolahy izy dia izy indray matahotra izy indray miforo-drano aiza misy zanak'andriamanitra miforo-drano eo anatrehana satana tena kaikinao inona ary ty ianao zany tsy ray ianao ray nitetaka hoe fa tsy ray ny finoana mihitsy tsy zanaky tsy taranaky abrahama mihitsy zany ahoana ianao matahotra olona possédé zany vao mahita possédé anao dia tapaka indray ny lohan'ity goliaty ty oui ay défi be mihitsy ny reny tonga dia na zany vao mahita possédé hoe androka devoly dia atao anazy za mahita zavatra mbola tsy fahitako indray dia à chaque fois mahita zavatra tsy fahitako dia raina jesosy ary tena mahita zavatra tsy fahita foana tokoa anao zavatra surnaturel ale tena hitanao mihitsy hoe ténèbre miady amin'ny fahazavana fa mba any amin'ny bon camp tena hoe kaikinao bako izy aloha any amin'ny bon camp any amin'le bon camp fa tsy bon coin bon camp the right camp zany atao amin'ny tena anglisy mihitsy fa ny mauvais anao zany dia mila le délivrena moka fa hitanao mitavany olona avy hoe tena nandresy tena mazava ny tavan'ny olona zay olona nroana devoly sy hitako nroana ny devoly hatramin'izay mahagaga tena misy fiovana ny tavany mahagaga mihitsy tsika comment fa tonga dia hitanao hoe ampé le olona dia misokatra le olona dia tonga dia matsiaro tena mahafinaritra le izy akakinao mahafinaritra midélivre olona oui misy olona zao ohatra mety matahotra efa kristianina izy za mety normal dia matahotra izy hifanena mpanandro dia hoe kaikinao tsy normal matahotra izy mifanena mafia matahotra izy mifanena mpanao fanavody inona ndraraiko an'izany zany anjara no mitsoka fa tsy anjarako mihitsy ao zany jesosy mbola itsytena andeha ananakely aloha za andeha tokanakely aloha za fa sao dia mahery le devoly eo zany natonga ny olona nitondra ny devoly rehetra teo anatreha devoly tondra ny possédé rehetra teo anatrehan jesosy satria fantatry zareo miattiré an jesosy mihitsiny zay miattiré ny olona mihitsy zay état zay lasa hifampitedavana amin'izay anao manao mikandroany amen mifampitedavana hoe ary misy rangaha ary misy raha matoa mahagaga zay dia aza mieritreritra hoe tena masom-bava hony mahery velona moa fa mba maneritrertena kosa satria ampiasanao mihitsy Andriamanitra ka amen ampiasanao mihitsy izy tena kaikinao ampiasanao io izy verset 20 nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est ambassadeur en Christ, non ambassadeur en Christ, des souletés en Christ. Ambassadeur, na ambassade anankiray dia ao anatin'ny parcelle na pays anankiray izay tsy anazy
dia atao hoe territoire anazy que ce soit zao izy misy ambassade Madagasikara dia tsy azo kitikitihana mihitsy fa na dia ohatra hoe eto France dia makany amin'ny 16e ianao dia en exil ianao miditra ao anatin'ny ambassade Madagasikara eo dia tsy azo kitihana mihitsy satria ao anatin'ny territoire malagasy ianao ao tsika dia jereo tsara tsika no ambassadeur ny Kristy tsika zany solotena ny Kristy ety ambony tany zay zavatra nataon'ny Kristy rehetra tety ambony tany dia tokony ataonao ihany koa amen zay fomba fisainany ihany koa dia hoy izy Paul zay manana ny fisainan'ny Kristy zay manana ny finoan'ny Kristy dia mba miteny zay zavatra nataon'ny Kristy rehetra dia tokony ataonao daholo satria Kristy hoy izy Peter zay Kristy bon exemple ary exemple parfaite mihitsy izy tokony ho arahantsika zay tsy nataony aza atao izy rehefa mandroaka devoly dia ohatrany ireny ny fandroany devoly ary nomeny hery ianao sy fahefana androanao devoly ihany koa à notre retour zany à votre retour ka azo ovaina le izy tena kaikanao azo ovaina le izy ny fomba fandroana devoly dia au nom de Jésus chasser les démons izy en mon nom ils chasseront les démons dika zay aza michasser devoly amin'ny fomba hafa mihitsy fa tsy possible tena kaikanao tsy possible ninonino nataony émission any amin'ny 6 hoe exorciste à gauche à droite rovotsy au nom de Jésus sandoka zay ny anarany sandoka ny anarany rovotsy mary ny anaran'i Jesosy ianao hoe je t'ordonne, je te commande au nom de Jésus de quitter cet homme ou cette femme, de cette personne. Dia hitanao mihitsy libre le olona aza mino mihitsy zany mahatonga an'le magnety izeur aty France tena enjana be le rangalenjoko avolombelona teo zao niteny an'izay ianao ozy izy niteny an'izany hoe Jesosy Andriamanitra ao ihany manasitrany oui dia hono izy izy reny manasitra ndray koa re magnety izeur hoe manana pouvoir tonga dia mitsiko tsara mihitsy tsy pouvoir sandoka ho ary fa tsy pouvoir avy amin'Andriamanitra zany dia meko verset biblique izy dia tamin'izay moa miteny eny ianao koa izy izy ohatrany hoe midépendre be an'iny baiboly foana dia hoy za oui io anao ny anahako ny arako satria io ny tenin'Andriamanitra ianao izy ohatrany manana vary foana ao anatin'io teny io ianao tsisy afa-tsy ny ananako ka manety izeur manko maka Pierre de Lune Pierre de Jupiter ahodikodiny maka an'le puissance maladie tsisy tena kaikanao tsisy matoa zay ny afaka izy mametraka dépôt maloto afaka koa zay satana fotoana isy olona nydélivren'ny Pasteur Rodolphe sy Pasteur zao tany Madagasikara tadidiko foana koa zay fa fomba anankiray fanao satana zay mialo amin'ny toerana anankiray izy dia mifindrany amin'ny toerana anankiray dia le olona aveo lasa mahatoky an'iny zany hitanareo ny problème raisinao tsara ty zavatra teo anatin'ny fisainantsika sy eo anatin'ny kahie-tsika ny problème ny zanak'Andriamanitra tsy miseho mihitsiny miaraka amin'ny herin'ny fanamasina le Romains 8:19 tsy hita mihitsiny dia zay mahatonga ny olona satria zay ny zavatra ny ainany nary nahita vokatra izy mahatonga mbola miinsiste amin'ireny hitanareo hoe cartomancienne lecture ana marc de café nahita vokatra izy matoa ohatran'ireny matoa izy miinsiste ao anatiny eny fa te hahita vokatra hafa raha hita ny puissance ao anatinao miala amin'iny izy efa natiran'ny olombelona mihitsy zay rehefa mahita tsara kokoa izy dia miala izy natiran'ny olombelona zany ka ao anatinao le tsara indrindra tena kaikanao anatinao le tsara indrindra ianao zany tokony mampitsiritra ny olona ny fiainanao sy ny fomba fiainanao sy ny zavatra ataonao ny rehetra eo amin'ny fiainanao tokony manitona ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa mantonga ny olona mbola mankany amin'ireny manety izeur sy ny karazan'ireny sotra fotsiny satria tsisy zanak'Andriamanitra afaka mety mizoro kaikanao ahita amin'izay izy amin'ny lalako ianao zany ianao zany any amin'ny ville misy ianao any amin'ny immeuble misy ianao tsy mifanena amin'ny olona marary ianao dia manandrama amin'izay tsy tsy aza atao tsy ataoko hoe manandrama fa mandehana amin'izay ataovy le izy amen 2 Corinthiens 13:13
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fanatrehany ray, ny fanatrehany zanaka ary ny fanatrehany fanahy masina voalaza ao anatin'ny 2 Corinthiens 13:13 ty. Zany hoe, raisinoty, zany hoe ny grâce de Jésus-Christ me surabondait, l'amour de Dieu me surabondait, la communion du Saint-Esprit, zany hoe les puissances me surabondait. Ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay mila grâce zany, zay olona ao anatin'ny zay olona ao anatin'ny prison, zay olona tsy mety afaka, dia mila ny grâce n'Andriamanitra io. L'amour de Dieu, zay olona mbola tsy voavonjy, dia mahazo an'io. Ary zay olona mila an'ilay fanafahana, dia mahazo an'io amin'ny alalan'ny fanahy masina. Manina moa Jesosy no mibaiko antsika hoe amin'ny anarako dia androka devoly izy, amin'ny anarako dia manasitrana ny aretina rehetra izy. Izay ny fanontaniantsika manaraka. Fa maninona ny tsy maintsy asiana ny anaran'i Jesosy? Tena akaikinao fa tsy maintsy asiana ny anaran'i Jesosy. Satria araky ny Philippiens 2:7-9 dia io anaran'i Jesosy io nataon'Andriamanitra ambony ny anarana rehetra ka manadia rehetra. Misy devoly ao ambadika, misy anarana ao ambadiky ny aretina rehetra, ka ny anaran'i Jesosy dia ambony ny anarana rehetra. Autorité ny anaran'i Jesosy, autorité suprême ny anaran'i Jesosy. Raha sendra marary ny zanakao, ampiasao ny autorité anananao, fanananao le izy, tena akaikinao dépositaire an'izay za. Mety ao tanana, aza tonga dia ny tena fahavalon'ny finoana, fikoropahana. Satria tonga dia crainte zany, doute zany, tahotra zany, na tianao na tsy tianao. Raha tonga dia tahotra amin'ny mameno anao, tsisy mahavita nin'inona. Raha vao ny tahotra, gagné anao voalohany, tsy havita nin'inona eo anao. Fa la paix, fa tsy pe, raha vao feno fiadanana ao anatinao, eo anao vao mahavita zavatra. Mahavita zavatra anao, na zavatra grave mihitsy ary miainanao, mahavita zavatra anao. Zany ny ampianarantsika eto na sekolina na sekolina. Raha misy problème tonga amin'ny problème iny natao isy mba hahisehoana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa tsisy lehilahy, tsisy vehivavy zanak'Andriamanitra ka hoe tsisy problème zany. Ny ao anaty baiboly ary plus ny Paul nandroso plus ny nisy ny problème. Fa tsy hoe plus izy nandroso dia tsisy problème mihitsy fa tena nikabraraka. Hoe tena nandebe mihitsy ny fiainana. Tena akaikinao tsy. Paul mihitsy no miteny mivavao anay. Paul zavatra mpanao miracle, Paul asehoan'Andriamanitra signe sy prodige nangataka ho ampino hoe mivavao anay. Satria le vatana reraka, le vatana vizaka. Fa le fanahy mahery. Tant que mbola nandeha tamin'ny fanahy, ry Petera sy Paul, tena fitrananao percé. Ianao koa mila mandeha araka amin'ny fanahy manomboka androany. Zay le mihezako aminareo foana hoe aza mandeha, aza miady sainantsony, fa miady ny adiny finoana. Ninona? Miady sainanao ny amin'ny zanakao, miady sainanao ny amin'ny hoavinao, miady sainanao ny amin'ny asanao, adinao anao fa miady ny adiny finoana ho amin'ny asanao, miady ny adiny finoana ho amin'ny zanakao, miady ny adiny finoana amin'ny zavatra rehetra. Situation sy circonstance rehetra eo amin'ny fiainanao, finoana no ampiasainy, tena akaikinao finoana. Hozy Petera zay, izy ireo izy dia nandresy noho ny finoana. Ianao tiako mba hipetraka ao anatin'izay ny anaranao hoe nandresy tamin'ny finoana ty rahalahy ty, nandresy tamin'ny finoana ty vehivavy ty. Zay anao va afaka miteny mihitsy hoe zanak'i Abraham, zay rainy finoana. Ary zay raha tsy zay anao dia zay le mezantsika rainy tetaka, rainy tahotra foana. Rehefa milamina dia izy nitery amin'ny premier rang, fa rehefa misy problème tsy hita mihitsy. Rehefa miatrika ady,
Diovy ministèren Jesosy tena parfait mihitsy. Ao anaty baiboly a ny ohatra ao anatin'ny Matthieu, Marc, Luc, John zay ministèren Jesosy tamin'izy en tant que corps physique teto ambony tany zay délivrance any opéré de parfait daholo, parfaite. Ny guérison nataony de parfaite daholo. Ao zany hitantsika eo zany satria nanao an'le asa nampandrandray izy. Zao izy tsy natao anao ny sitrapoko fa manao sitrapondray. Enao de ozy izy tahaky ny nandrandray ao izy ny andrahako anareo ihany keo. Izy amin'ny amin'izay zavatra zay. Raha vonona ianao même Saint-Esprit tao Jesosy ihany napetrany ao anatinao inona ary tsy tokony ahitantsika mivokatra tahaka ny Jesosy. Tsy manambany ministère hafa tsika ary tsy manambony tena ihany keo fa mandrosotsika araka ny finoana zay fampianaran'Andriamanitra atsika hoe mila tahaka ny ministère parfait ny Jesosy tsika manomboka androany amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra rehetra na amin'ny vavaka na amin'ny jeûne na amin'ny prière en toute chose tena mivavaka tena manahaka ny Jesosy mihitsy. Tena kaikinao ka zaika voazoko inona ny antony fanahy masina atao anatiko. Tena raisinao to mihitsy le izy hoe izay keny tena antony fanahy masina atao anatiko. Satria tsy vitanao rery le izy. Fa lefa natao anatin'ny Jesosy nangatahany tamin'iray dia niakordeny ray hoe any amin'ny andro farany dia arotsako ny fanahiko amin'ny olona rehetra amin'ny nofo rehetra. Dia ianao anisan'ny nahazo anazy. Ka raha ianao nahazo an'le izy mandehana dia ataovy ny asa tokony ataonao. Alleloia. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay entinao ianao koa mitondra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena kaikinao za koa mitondra. Satria ianao tempolin'ny fanahy masina. Jesosy ihany koa dia niteny fa retiny teniko nareo dia sasindray toetra ao anatinareo izy. Zany hoe ny atmosfera izay misy ianao dia tokony ny atmosfera izay tahaka ny siny Jesosy tety ambony tany ihany koa. Zany hoe sitrana daholo ny manodidina. Zany hoe afaka daholo ny manodidina. Rehefa manao recherche ianao anatin'ny baiboly fa zay raha rehetra tonga teo amin'ny Jesosy dia sitrana avokoa. Zay foana sitrana avokoa. Dikan'izay tokony aza mijanona raha tsy mana sitrana ianao avokoa. Amen. Rehefa namea le fahefany Jesosy tamin'le fitopolo lahy niaraka tamin'izy 12 82 personnes dia zao tadidio tsara fa samy nandroaka devoly samy nanasitrana daholo ireo olona ireo. Na Jodasy zay fata amin'ny fahamadika azy satria tsy Jodasy mihitsy le izy fa Jesosy. Zany koa natonga mipetreran'ny teny tsy noho ny fahamarinanay tsy noho ny fahamasinanay fa noho ny anaran'i Jesosy tena kaikinao noho ny anaran'i Jesosy. Averenao noho ny anaran'i Jesosy. Rehefa miaraka amin'ny anaran'i Jesosy ianao rehefa manao le asan'i Jesosy ianao mandeha zay ny tena hoe manaraka raisinao teny koa zay. Zay ny tena hoe manaradian'i Jesosy manaradian'i Jesosy au fait tena manao zay ataon'i Jesosy. Fa be da be ny olona diso lalana hoe manaradian'i Jesosy égale minao Jesosy. Hoe minao Jesosy hoe za minao Jesosy vita. Ny antsoina hoe minao Jesosy zay mino ny asa ataoko ny ataoko ihany keo. Zay mino zao famantaran'izao manaraka izay mino. Dikan'izay ianao zany tsy azo antsonao mihitsy hoe mino an'i Jesosy raha tsy manao zay ataon'i Jesosy. Mazava. Tsy azo lazaina mihitsy zany ny olona anankiray hoe croyant raha tsy hita ny famantarana. Tsy azo lazaina mihitsy zany ny olona hoe mino an'i Jesosy hoe manaradian'i Jesosy raha tsy manao zay nataon'i Jesosy. Mety te hoe ka tsy haiko extrémiste be zany zavatra zany FN be zany FN be any lanitra. Fa hoy tena zay mihitsy le izy biblika le izy tena biblika le izy. Manaradian'i Jesosy averiko ihany mba ho arakatsika manaradian'i Jesosy dia pahan'i Jesosy mihitsy ny alehanao. Jean 14:12 ary antsoina hoe mino. Marc 16 verset 15 et 16 ny antsoina hoe mino dia zao famantaran'izao manaraka azy androaka devoly amin'ny anarako izy.
be tabe zany mino a ny anaran'i Jesosy historiquement fotsiny fa tsy réellement be tabe zany olona mety mbola tsy kristianina akory anjaranao miéprouver an'izay zavatra zay amin'ny alalan'ny finoana nananao. Éprouvez-vous izy 2 Corinthiens 15 13 verset pasteur mba vérifier na 2 Corinthiens 13 verset 5 2 Corinthiens 13 verset 5 non 2 Corinthiens 13 verset 5 non c'est pas fakitsika 2 Corinthiens 13 verset 5 dia io ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy izaho toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo fa ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo. Examinez-vous vous-même. Tena akaikinao examine toi-même. Anjaranao any zany manao examen tenanao manao bilan dikan'izany. Est-ce que je marche par la foi? Est-ce que je marche selon l'esprit? Est-ce que j'ai la foi? Enfin, ceux qui ont la foi dia zay tenenin Jesosy io zao famantarana zao manaraka izay mino ro vao mino zany anao dia tokony misy famantarana manaraka anao. Teo le akaikinao hoe tena kanoto zany kanota mihitsy zany fanairana antsika tsiraray avy iproveo amizay le finoanao manomboka androany proveo le finoana ny finoanao zany tsy le hoe tonga ao amin'ny sekoly ianao na tonga ao anaty toerana anankiray ianao dia mipetraka fotsiny dia mipetraka ao anatin'le mipetraka eo ambony banc tsy zay ny antsona hoe mino tena akaikinao tsy zay ny antsona hoe mino dia mahita vokatra zany eny amin'ny fiainanao ny olona tena témoin Jesosy ianao isaky ny miteny isaky ny manao zavatra isaky ny mihetsika zao famantarana zao manarak'izay mino ao anatin'ny baiboly kristiana rehetra eran-tany zany zavatra zany amin'ny teny anglisy teny sinoa teny japonais teny amerikana teny gasy zao famantarana zao manarak'izay mino. Dikan'izay raha vao tsisy famantarana dia amin'Andriamanitra tahaka ny mbola tsy mino zany. Anjaranao amizay manomboka maneho an'ilay finoana. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et toi, dans la foi, faut-tu avoir la foi. Misy zany ny avoir la foi. Romains 12:3 fa misy an'izay lay sy Romains 12:3 nasian'Andriamanitra ndasony dépôt koa anatinao. Nasian'Andriamanitra dépôt anatinao finoana indray le izy. Fa noho ny fahasoavana nomena dia izao lazaiko amin'ny olona rehetra izay aminareo aza mihevitra mihoatra noho izay tokony heverana fa mihevera izay honono ny araky ny otro ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chaque homme qui est parmi vous de ne pas penser de lui-même être plus éminent qu'il n'appartient de penser, mais de penser simplement selon que Dieu a départi à chaque homme la mesure de foi. Misy mesure de foi napetraka Andriamanitra ao anatinao zany a fa anjaranao amizay no mampiasa azy zay le foi zay napetraka ao anatinao. Fa le dans la foi miditra ao anatin'le finoana mihitsy anao miasa mihitsy n'le finoana zany tena marina miasa porofonao le finoana arakasa zay le dans la foi. Marcher dans la foi mihitsy zay finoana arakasa. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que vous-même, que Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Rehefa mbola tsy milavina zany ianao dia tokony fantatrao manana assurance tena akaikinao manana assurance ao anaty hoe Kristy mivelona atao anaty. Manana assurance ianao hoe tena velona le finoana atao anaty. Dia raha manana an'izay assurance ianao dia mila mandroso ianao zany mila manao an'ilay acte mila mipasihany amin'ilay acte amin'izay ianao en fait. Tant que mbola tu bouges pas dikan'izay ianao paralysé. Inona ny paralysé une fois? La peur, le doute, la crainte. Sao dia afa-baraky eto
zany mila ngotana daholo zany zavatra zany lasa tsy manana fahasahina ntsony ny kristianina mivavaka na eny amin'ny mivoany restaurant azy mivavaha aza mihinatra zany ianao raha samy mihinana any amin'ny restaurant anao ary tena marina zany certifié mihitsy approuvé ary déclaré au nom de Jésus fa raha ianao tena mivavaka marina fa naheraky ny restaurant sendra marary fa ianao tsy voakitika eo angamba ianao voatonga saina hoe zao famantarana zao koa manarak'izay mila na hinana zavatra mahafatara izy dia tsy ampaninina azy zany ho gaga ny olona amin'izay zavatra izay ka aza menatra mihitsy mivavaka akopio maso dia tena mivavaha tsara tsy voatery mikikika any ianao hoe fa aza menatra ny Andriamanitra ao mivavaha tena mikaikinao mivavaha ny œuvre ny Saint-Esprit dia tadidio tsara fa sans faille ny œuvre ny Saint-Esprit rehefa miaraka amin'ilay parole de Dieu incorruptible ihany koa sady infaillible ihany koa ny tenin'Andriamanitra dia tsy miverina ny aminy moa izy rehefa fafy fa tsy maintsy manatanteraka an'izay nampandrahana azy ka raha ohatra zao ka miresaka guérison tsika ka misy versena guérison voafafy tadidio fa tsy maintsy manatanteraka an'le asany ny teny iny zany amen ao tsika manatanteraka ny asany iny mety tsy mideriranao izy fa mety zay le ozy izy mifany masina tamintsika ihany koa mety mikasika amintsika mety miaro antsika ao anatin'le visaina le izy ao anatin'le vie divine alléluia zany évangéliste kely zany tsy matahotra mihitsy rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany dia misy zavatra anankiray mila tsaronao raha ohatra ianao ka manana problème any amin'ny esprit anao dia sokafo fonao andraisanao teny mba hikasianao sy andraisanao an'le salut eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zany dia ny aminanao peu importe ny addiction peu importe ny fatotra fatorana na alehibe any zioka aza mieritreritra mihitsy tena costaud io fotoana mbola hifanena amin'ilay madame Mercedes tsika fantatsy hitatitiana tsara zay fozy izy le olona tsy tena ran'olona fozy le olona so dia manino ao pasteur anareo fa costaud be le démoniaque tsy mbola manaranaran Jesosy izy oui tsisy hidirany costaud sy tsy costaud zany mihitsy fa le hery mifanamasina ny hery mifanamasina ny fikirantsika ngao anao manino afaka ninona eo tsy afaka ninona ny anao ianao tsy aresy mihitsy ianao raha esprit sy corps tsy maintsy mandresy foana ny esprit zay tadidio fa ny esprit tsy maintsy micombattre amin'ny esprit zay no natonga Paul niteny any Timoty tsy haiko inona ny nahazo ny Timoty mety izy kotobara kely ve papa sa izy inona dia nitenenina bedesindra papa hoe fanamaherina ao anatin'la ohatr'izay koa androany vozongozolona mihitsy tsika misy fotoana hoe fanamaherina ao anatinao misy fotoantsika mitaraina loatra satria ao anatin'le fivoizan'le souci de ce siècle dia adino ao anatin'le izy dia iny koa anao lasa mivoy en tandem an'le bicyclette an'izao tontolo izao ianao mila midina dia mandeha ambony rano par la foi amen 1 Corinthiens 12:4-6 ny ray zanaka sy fanay masina tena miara-miasa foana la grâce du Seigneur Jésus izy teo l'amour du Père la communion du Saint-Esprit satria ny Saint-Esprit ny manifesté sy mitondra ny puissance de Dieu les puissances célestes mihitsy ny ao anatiny manana ianao firaisana amin'ny fanahy masina manana ianao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina mba hahafahanao manatanteraka an'ireo asa izay nampanondrananao ireo guérir les malades chasser les démons amen 1 Corinthiens 12:4-6 dia izao ny zavatra teneny ao
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est le tsara ny don nampiarahan'Andriamanitra amin'ny esprit souligné eo. Ministère nampiarahan'Andriamanitra amin'ny Jesosy. Ny opération nampiarahana amin'izy iray. Zereo tsara l'izy ny fomba fiarahan'izy ireo miasa, ny fiaraha-miasan'ny royaume céleste. Ny autorité au nom de Jésus, ny puissance en Saint-Esprit, manifestation ny amour du Père, io amin'ny fanatrehan'Andriamanitra daholo zany. Tadio tsara ane, les manifestations de l'amour du Père ane, dia le fahatongavan'i Jesosy ety ambonin'ny tany, nandraisanao azy, nandraisanao an'ilay famonjeny mba hahatonga anao tahaka an'io e. Ao tsika. Ary tsy maintsy niditra tsehatra amin'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina le nanadio. Hitantsika tsara tamin'ny lesinao maly. Mitenareo mba manaraha ihany aza mba miraty. Zay le niteneniko nareo teo hoe taiza indray anao ro mary tao maly. Tsy be be indray nanao mary tao maly fa sura mihitsy. Adino le question réponse. Misy. Ozy izy le fanoharanao maly. Misy devoly voaroaka ozy izy tao anatin'ny trano. Dia ozy izy mihitsy le devoly hoe ma maison ozy izy. Firy moa iny? Mba meona kely le verset fa tsy didiko azafady. Tsisy natadidy fa nareo. Matthieu 12. Izay ihany le izy. Matthieu 12 manomboka verset 43 izy zay. Veritsika kely mihitsy. Veritsika kely izy mba tonga ny olona tonga saina mihitsy hoe be da be ny olona no mitady famonjena amin'Andriamanitra dia azon'ilay famonjena dia iny izy ny tsy hitantsony. Tiako aftahoriko mihitsy ianao mba ho tonga saina tsara mihitsy manomboka androany tsy mila mivalina akory mipanompon'Andriamanitra, tsy voatery ny ato amin'ny HVKL Mission fa naiza naiza hoe ahafahana ianao ametratany dia délivré ianao na ohatr'izany dia iny ianao tsy hita. Zao mihitsy ny zavatra mitranga aminao. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux secs cherchant du repos et n'en trouve pas. Raha mivoaka amin'ny olona fanahy maloto ozy izy dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy mitady fitsarana fa tsy mahita. Tadio tsara zany fa ny olona anankiray dia tahaky ny trano. Akaikinao trano anao. Ty trano ty tsy maintsy lokonao izy, tsy maintsy miakanjo anao. Tsy maintsy lokonao izy, tsy maintsy diovinao izy, misasy anao, tapahana amin'ny volo, bangona amin'ny volo, etsetsetsetry le tenentsika ireny madio tsara tsika na vatana azy. Fa zao tsara ny zavatra fomba fitenin'le devoly azy. Je retournerai dans ma maison ozy izy, d'où je suis sorti. Tadidio tsara fa ny olona rehetra talohan'ny fahateram-baovao, alohan'ny fahateram-baovao, tadidio fa tranon'ny satana ianao. Tsy tian'ny olona mihitsy ny mariage fa vrai zany na tianao io na tsy tianao io, c'est la vérité. Tranon'ny satana ianao rehefa mbola tsy mifanahy masina ny ao anatinao. Romains 8 verset 8, 9 à 11 ihany koa dia miteny an'izany fa tsy azony ianao rehefa tsy manana mifanahana. Rehefa tsy tempolo mifanahy masina ao. 1 Corinthiens 6 verset 17 à 20. Rehefa tsy anazy ihany koa ianao, rehefa tsy manaiky ianao hoe vidiny tamin'ny rano dia tadidio fa tempolony ratsy ihany koa ianao, mbola tempolony satana ianao. Io tsy zany ny tena. Jesosy mihitsy ny tena zao mihitsy le fomba fitenin'ilay esprit impur. Je retournerai dans ma maison ozy izy. Dia any amin'ny tranoko izay nivoahako satria tena nataony ohatr'izay mihitsy. Averiko izay mpanaraka vidéo. Ohatry ny olona mpisikoato aty, misy immeuble anankiray, vao nahita zao izay mivady teo, ery akaiky ny ina le sortie io? Pont Clignancourt io? Eo amin'ny porte Clignancourt. Nisy immeuble be zay teo. Dia fahefana saniova lalana zay rehefa makaty zany masa mandeha amin'ny A86 fa androany zay tsy maintsy tany lalana. Taiza be zay tsy hita le immeuble. Immeuble fisikoaten'ny olona le izy en fait. Dia ny olona rehefa misikoaty satria izy ohatrany hoe tsy mba nanana mihitsy hatramin'izay nenana. Dia misy rindrina efatra eo dia misikoaty eo izy ery amin'ny coin izy manao sakafo.
ery izy matory, ery izy manao maloto, ery izy misotro toaka. Ao daholo zay ka ianao rehefa miditra amin'ireny toerana ireny dia tonga dia ireny mihitsy hoe misy fanahy maloto ao anatin'ilay izy, misy fanahy favoritrana. Ary zay ny tadiavin'ny Satana atao amin'ny fon'ny olona. Dia kaikinao meo an Jesosy ny fonao. Jereo rehefa manolo tena an Jesosy ianao dia ilay tenantsika hoe une œuvre du salut, une œuvre de délivrance, une œuvre de guérison tout de suite hoe dia kaikinao tsy tout de suite mais fomba fitentsika c'est yo en français instantané, quelqu'un instantané, œuvre surnaturelle l'Andriamanitra izy satria ty zao misy mahafinaritra be satria izy ny tompony fotoana, izy ny alpha oméga resinao kely ane zay mba tadika amin'ny archive-ntsika le izy satria le izy mifanahy masina dia miasa ao anatin'ny éternité dia zao tadidio tsara fa les œuvres ohatra hoe manolo tena zao se amin'ny Jesosy dia amin'izao tontolo zao le izy tsy hita maso fa au fait ny fanahy masina miasa ao anatin'ilay instant T tsy hitan'ny olona le izy fa eo no eo le izy œuvre surnaturelle le izy tonga dia instantané le izy jereo tsara le izy dia zao tsara ny télé je retourne là dans ma maison d'où je suis sorti ozy izy satria efa zay fomba fanaony efa misquatte tao foana le dévoly anankiray ity. Quand il revient, il la trouve vite balayée et parée. Izy ary nanadio tao, izy ary nanao an'ilay parure tao. Tena kaikinao zay le œuvre surnaturelle amin'ny fanahy masina. Dia hoe izy ary no tonga izy dia hita amin'ny fahafoana ny trano sady voafafa ny voavoatra. Ianao zany rehefa le mandoalika iny dia mibebaka tadidio tsara fa miasa amin'ny fanahy masina amin'iny, miasa ny anjely amin'iny, manatobaka ny raha an Jesosy eraky ny pensée, eraky ny tananao toute ta vie manontolo dioviny zay le mahatonga antsika antena hoe sanctifié, purifié ozy izy lavé, impilo mihitsy ny teneny zany par le nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Ao tsika jereo tsara ny izy amin'ny teny frantsay izy mahafinaritra be il la trouve vide tenena kaikinao fonao sao dia mbola vide ny tempolonao sao dia vide fa ro vo vide io zany hoe ny fanahy masina zany mila ampidirinao au fait ny fanahy masina zany tsy mamaky trano zany ny fanahy masina amin'ny apokalyptika hitantsika koa zay maty tamin'ny fantaina azy valo maty mandondony eo ambaravarana fonareo izy izy te hisope iaraka aminareo mandondony eo ambaravarana fonareo fa tsy manao akeriny izy na dia manana nyjany puissance zany izy satria le choix amo sy le choix anakarakoka varavarana any aminao le izy tena kaikinao any aminao baolina zao kaza mieritreritra mihitsy hoe Andriamanitra angamba tsy mahita mihitsy tsy rarahany mihitsy ianao tsy miraraha azy fa ianao mila mamono varavarana tompoko oui ianao mila manao an'le izy akitany aminao zay zavatra zay fa ny akitany ataony efa Jean 3:16 nomeny ny zanany lahatokana ho an'izao tontolo zao nomeny ny zanany tokana toy izao ny tiavany an'izao tontolo zao zay ny navoan'ny juifa ozy izy tsika ny juifa izy nieritreritra be izy ny taranaky i Abraham mandaky ny androany dia mbola ao anatin'izay foana ry zalahy erreur fatale tena kaikinao erreur fatale tsy ny raha ny Abraham antsony ny jereny oui manana plasy manokana ny an-danitra any iny alliance taranaky Abraham iny fa ianao aza mitomany mihitsy ianao fa ianao manana ny anjaranao koa ianao noho ny grâce ny Jesosy Kristy ao tsika ka anjaranao amin'izay zany mamoa le trano dia ampidiro izy efa nanao zay fanoaran'izay ta tsy mirindra nisy taona sekoly ny tokantrano fa Satana tsy afaka miditra ohatry nito nataon'ito Matthieu 12:43 ty intsony rehefa manana tompony ao anatiny ao matoa izay mbola afaka miditra sy mivoaka anatin'le trano ndana jereo tsara fa misy zavatra mbola agnazy eo kaikinao atao anatin'ity tempolo ity le resahana matoa zany Satana mbola mety mivezivezy ohatran'izay mahavita manao an'izay aller retour zay ohatra te hoe andeha hoane trano koa mbola tsy any Jesosy total zay zany ianao mila any Jesosy total ianao any moteur aloha tomboka voalohany indrindra anaka tolory amin'ny fonao rehefa azo ny fonao miataky aty amin'ny
pensé am'izay izy vaozonday mipense anao raisiny am'izay raha tsambatana ray manontolo azy ianao amen fango ny fiainanao zany rehefa mibebaka marika anao sokafo ny fonao dia atoloza ny tenanao an Jesosy alleluia ka eto amin'ity 1 Corinthiens 12:4-6 ty verina amin'ity ny don dia napetraka Andriamanitra ao amin'ny esprit ny esprit saint io ministère dia Jesosy mihitsy no mitondra azy Ephésiens 4:11-16 à diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous fanehoan'Andriamanitra n'le fitiavana faratakona mihitsy n'izay zavatra izay tadidio tsara fa fitiavan'Andriamanitra dia mirécupérer un pécheur tsy mikondamné pécheur zany mihitsy sanatria mihitsiny nahita ianao anatin'ny baiboly ka tsy nandefa olona foana Andriamanitra nandefa mpanompony izy mba atonga ny olona ho hiditra ao anatin'ny repentance tamin'ny ancien testament zany dia mandefa olona foana izy rehefa misy diso dia mandefa olona izy hoe teneny ana fa diso raha ohatra ka tsy mibebaka le olona dia zay vao mikamp'Andriamanitra fa zao kosa nefa ho antsika zao dia mifanahy masina manao an'izay asa zay tena kaikinao mifanahy masina sotranao aho hoe mifanahy masina mitarika antsika anatin'ny fibebahana Jean 7 non Jean 16:7-9 indray zay Jean 16:7-9 mifanahy masina mitarika anao anatin'ny fibebahana fa misy mpanompon'Andriamanitra misy olona mety rahan'Andriamanitra ihany koa mitarika anao mampatsiahanao hoe tsy mety ny zavatra nataonao dia mitarika anao any fibebahana fa mifanahy masina ihany le izy œuvre mifanahy masina ka tian'Andriamanitra foana zany récupérena ny pécheur fa ianao aza raha misy diso aza condamnena zany ny olona les grâces ny Jesosy le vakitsika teo les grâces dia zao zavatra tsy voapay antsika ary zavatra tsy vitatsika mihitsy ny hanafaka azy amin'ny alalan'ny herintsika dia izy no nanao anazy izy no délivrer antsika le puissance en Saint-Esprit teo ahafahantsika manao an'le asa sy manao ny asa izay efa natomboka Jesosy acte 10:38 avereny vakina matetika sady mampahery anao le izy mahatonga anao manana audace mampiasa an'le finoana izay napetrany ao anatinao ao anatin'ny assemblée anankiray assemblée des saints manifestation fitiavana zany tokony palpable mihitsy tsy palpable amin'ny resaka sens physique fa palpable amin'ny atmosphère zany hoe tokony tonga dia manitona ny olona ny assemblée anao amin'ny resaka fitiavana tokony azo zany tokony tsatrany zany tokony mitouché anazy zany zavatra ny hoe tsy mikondamné ana reto olo reto tsy mijery ny lasako reto olo reto fa raha jerena ny casier judiciaire tsika tsirairay avy reto spirituel tsy hoe vilariny eto amin'ny tableau eto tsirairay avy eto raha tongotro daholo tonga dia ifampijery ianona nanao zao ianona ka ile nanao zao izy any nieritreritra ohatran'izao nefa batata antsika fa grâcen'Andriamanitra zay grâcen'Andriamanitra dia mibebaka tsika dia mifampifona amin'ny Jesosy sika fitiavany assemblée tokony hita fitiavany amin'ny assemblée tokony mifanohana foana tokony mifananatra foana tokony mifampitondra ambony foana tokony tsy mifandatsy tokony mifanampy raha misy zavatra atao dia tokony mifanampy ianao fa tsy manadino ny hafa voalohany indrindra prioritaire ny ao anatin'ny assemblée ny amin'ny zavatra rehetra fa tsy mandeha cavalier seul zany fitiavana le izy Andriamanitra rehefa hitantsika mifanehoan'ny fitiavana ao anatin'ny baiboly tena amin'ny alalan'i Jesosy olona anankiray natambany daholo zay le izy réconciliation ananany tsara mihitsy le pouvoir ananany vouloir teny kaikinao ananany pouvoir ananany vouloir Jesosy tamin'ny fotoanany les malades sy les rejetés les pécheurs les mpijangajanga tsisy piti mihitsiny kaikinao reny tsisy piti reny fa le Jesosy aimant reny zavatra reny zay vo tena le aimant andremby
fa aimant ihany koa le izy amin'ny resaka fitiavana manitona an Jesosy mihitsy reny sady manitona an Jesosy reny koa voasiton'i Jesosy ianao koa tokony ohatran'izany ny pécheur tokony hanatona anao ny marary tokony manatona anao amen angatao Jesosy tokony mivoaka amin'izay le fruit amin'ity 2017 ty mivoaka le fruit aposaka le fruit efa asiana engrais foana ianao isaka sabotsy alefa ny SMS tondrahana isaka ny karazany mila mivoaka amin'ny fruit tena akaikinao toroko zao aty amiko amin'izay zao le résultat ny pécheur anakany aminazy ny malady sy ny rejeté dia fantatr'ireo tsara mihitsy fa Jesosy manana le pouvoir ary Jesosy koa manana le vouloir dia jereo indray no masony akaikinao teneny mihitsy izy jereo aloha masony anananao ve le vouloir hitan'ny olona libre anananao ve le vouloir mba ho sitrana le olona rehefa anananao zay dia omen'Andriamanitra anao koa le pouvoir hoe azontsika le izy zay le amin'ny deuxième semestre sika anao an'izay zavatra zay le pouvoir efa nomenanao atao inona ho inona fotsiny ny fanahy masina ataonao ohatra ny médaille anankiray hoe tamin'ny 1997 afaka bac 1 2012 nahazo fanahy masina 2 tsy otrany tsy grade eny aminao no ilain'Andriamanitra eny aminao fa ny asa vitanao atraizany namarotioranao atraizany fahasahinao mitorony sy mijoro ao anatin'ny fahamarinana atraizy tena hoe atraizy ny pouvoir efa nanana fa le conviction vouloir mahagaga maninona tsy hananany sasany mihitsy le mandeha lalina ao anatin'le assemblée maninona tsy hananany sasany mihitsy zavatra tsy normal zany rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy reo dia mahagaga fa hoy izy Jesosy voavelany helikao tena akaikinao ianao nefa misy taona ohatrany tao averiny piry zay vao mamela heliko hoe misy ela mihitsy vao mamela misy ela mihitsy vao za mipardonné zany tena tsy mba anatin'ny liste ny vocabulaire mihitsy nefa noho n'izy kristianina ola sura ve anao fa nandray mifanahy masina tokoa misy ora miteny rehefa mivavaka papapapapapa rapapapapapapa nefa ny fietsiny non désolé tsy critique zany fa fametrapetrahana anao amin'ny placenao mihitsy tena sura ve anao fa nandray mifanahy masina nefa ianao mizanakao mivadinao tsy amelanao heloka mihitsy tsy tadidiko mihitsy nanaovalisaka mihitsy nefa ny anisan'ny point anankiray Romains 5:5 no teo ny anisan'ny point anankiray kitihan'ny fanahy masina voalohany dia ny déposer alohan'ny déposer ny puissance aminao dia midéposer fitiavana izy dia midéposer finoana izy Romains 5:5 anko eo amin'ny dépôt fitiavana izy Romains 5:5 ka ho anao tsiraray avy izay milaza fa tena kristianina aiza ho aiza ianao amin'izany zaho toetra amin'ny finoanao ao anatin'izany zavatra zany zay tonga teo amin'i Jesosy dia mipardonné ny péché tsisy olona tsy mipardonné nyzany mihitsy ny péché dia koa mifantany sy valino maly na efa teo ampovoan'ny jiolary izy mifatsiana efa androrana ny daroana sy ny kapohana tsina tsy efa nataony toute la nuit toute la journée toute une journée en entière mbola vitany amin'ny teny mamelany elo ny ray mamelany elony ny ray ngamba ny amin'io fa tena manohana le ange fotsiny manao film kely manohana le ange fa le ange efa soany sabato matoky ty ho izy mamelany elo fa tsy fatan'izay atao zany atsona hoe profitiavana mamela heloka voalohany indrindra koa toy izy zany mpanao salama ahoana fitiavana mahanarina fahotana maro aza mitazona amin'le fahotana maro tena eno akaikinao nenao ary ny fahafahan'i Jesosy hoe dia fahotana ray niny oliva dia tsy vitanao mamafa azy nefa n'le fahampiangonana ranay izy any an-danitra masina tonga ny fanjakana tao sitrapona ao Jesosy mamelany elokay takany amelana izay melokana aminay nefa ny olona samy ao am-piangonana ihany avy eo manao kibaya keliky olo reto aiza le maha-kristiana antsika amin'izao ankehitriny izao nataoko hoe samy
samy bergerie ary misy fifandonana ankehitriny aiza tsika zany mifatoa anao amin'ny bergerie anao raha ohatra ka tsy te hiaraka amin'ny hafa tsy maninana ataovy zay atonga amin'ny bergerie anao tanteraka ny asanao anatin'le bergerie anao fa na bergerie samy bergerie ary misy ondro mifampitoraka ohatry zao tsy voatery le mpiandrondro no mifampiteny ratsy no zany fa le ondry ny anay no izy de toana vaty le anankiray de tezitra anankiray de mitoraka biriky indray de ao de mifady anay ny tena mariny tsy izy zany fampianaran-diso zany école de any zany ataovy fatoa am'izay atao andraikitra ho aloha ataovy le izy zao no teny fanay masina fa beta be pharisien sy sadducéen beta be ao anatin'ny église ankehitriny ary mila manadio église mihitsiny mila manadio ny assemblée fa beta be loatra amin'ny pharisien sy sadducéen satria tsy tiany pharisien sy sadducéen mihitsiny satria zareo trop saint loatra masina loatra ry zalahy amin'Andriamanitra de tsy te cohabiter amin'ireny pécheur reny dina ny ataony jesosy enazy le mpijangajanga reny ny tena tiany ngamba misy mpijangajanga koa ianao rehefa mba miresaka amin'ny olona anankiray de sipany angamba iny fosy tonga de le fifosana mandeha voaloha anatony le olona de resao aloha ino que passa dans la cabeça inona aloha inona ny zavatra miasa ao anatin'ny lohanao tonga de fisainandratsy foana antanio le olona tonga de fasafasy inona ny olona inona problème anao amiko tonga de fasafasy afaka manao an'izany faseo saduseo so ihany Andriamanitra fa mahafantatra vosiny mahafantatra anao anatin'ny fo hitan'ny Jesosy daholo le izy hitan'ny Jesosy tonga de vakiny ao fa inona ozy izy ny olonanao zanaka ozy izy porofoko aminareo izy fa ny zanaka afaka manana le pouvoir manasitrana dina nataony voavelany elokao izy izy bedon fandrinao de ranamody sady voafafany eloka mbola nahazo fanasitranana anao sitrapon'Andriamanitra mihitsy amin'ny fanasitranana anao sady voafafany elokao mila mino an'izany ianao de mandray an'izany fandraisana ny ao fanatrehan'Andriamanitra fandraisana zany nanaovan'Andriamanitra alohan'ny anakatonany ny mission midirana tao anatin'ny passion satria nanatona mission de nanao fandraisana izy zay le izy secret amin'ny fandraisana valideny teo amin'ny fandraisana amin'izay le izy fanasan'ny tompo nofony de le nofony kapohana sy ny daroana efa mandraitsika ary ny rany le alliance éternelle alleluia anao amin'izany le izy tsika zany tena manana antoka tsara mihitsy sika zay mivivre aty amin'ny nouveau testamentaire ny repentance sy nouvelle naissance ny œuvre surnaturelle na Saint-Esprit zany tsy raharanto fa seo saduseo zany mitsara ny reny ary izy ny aminazy raha hitatsika ao anaty baiboly ary beta be mbola reconnaître an'izany hatramin'izao zay olona ny pécheur de pécheur foana mandrakizay ary jiosy mifona raha mety misy mahafantatra jiosy fa zay ny anazy mila miala amin'izay zany izy mila mitory amin'ny olona jiosy ana fotsika ny zareo zay tsy taranaky Abraham fotiny zany hoe ny olona rehetra ny enfer daholo zany mahatonga ny ankabeazan'ny jiosy mieboebo mieboebo zareo tsy manana fanetretena mihitsy ny jiosy raha hitanareo manambany olona be mihitsy ny jiosy oui mba tsy tenenan'izy mafy fa tena zay mihitsy ny zareo satria manambony teny ohatry ny fariseo saduseo mihitsy ny zareo tena manava-teny navan'Andriamanitra izy oui fa adinony hoe misy ao an' Jesosy aty ambony tany izy le misy endrasany zareo io zareo le miandry messie any ka lasa misy isandoka no raisiny zareo zay le ho raisiny zareo amin'ny 3e temple zay le ho raisiny zareo andray messie mihitsy zareo fa messie fopole rehefa tonga zay messie fopole zay miomana tsara fa ho avy le fotoana tsita la mitandry tenena akaikinao aiza zao ny lampinao any aminao hoe zao ny lampinao ary mba misy menaka ve le lampinao sary zeo tsara zay farak'izay zokiny mila fantatritsika tsirairay avy le tenin'i Jesosy hoe
fitiavana namonjeko ny tany zao tontolo zao. Mila tsapanao a fa ianao dia anisan'ny tany taloha. Ary raha anisan'ny tany ianao taloha ka nisorona, mila manafaka ny olona mbola mifikitra amin'ny tany ianao. Amen. Ny antony sekoly anankiefatra dia fanalana anao tsy ho naman'ny tany intsony fa ho mpamonjy ny tany kosa. Ao zay tsy mitovy zany zavatra zany. Zay mahatonga antsika hoe fa manino tsika tsy tonga dia rehefa nedy nouveau amin'iny tsika tena ao anatin'le fahadiovana tanteraka mihitsy satria vao zay le izy teo na le esprit impur ary nahita le maison izy bala espare fa ny problème tsisy tompotrano tao dia inona nataony lasa naka fitoafy izy. Aninonareo hipetraka ao dia aninonao 110 satana ozy izy rehefa tonga dia aninona angalatra androby izy zany dia amotika dia amono zany hoe dia amotika andray izy. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe misy amin'ny teny frantsay hoe ny temps le lahy tamin'ny voalohany izy mbola tsara kokoa mbola no le teo aloha izy ratsy kokoa izy ny temps le aoriana zany pira mihitsy ny amin'ny tenen'i Jesosy azy pira satria fanafito hafa maloto mihitsy maherino izy noentina. Tena kaikinao fafao tsara ny tranonao diovy tsara ny tranonao. Fanatrehan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay mameno amin'ny forona. Marana ny tenintsika, marana ny fotoantsika ndao manasa anareo hitsangana. Mba conscient tenin'Andriamanitra. Mba conscient am'izay zany fanatrehan'Andriamanitra zany. Ho anareo miasa fatratra sy mavesatretana, makanisa ty amiko, makanisa ty amiko, aninona ty amiko anareo izy omeko anareo fitsarana. Tonoko aminaran'i Jesosy fa zay navesatretana tonga telo. Izy no nampanantenany zany hoe amin'ny fitsarana rehefa hoentinao le eta mavesatra mahazo ny anjaranao anao. Raha ohatra anao ka oppressé foana anjaranao androany ny délivrer. Raha ohatra anao ka misy faharariana anjaranao androany ny guérir ihany koa. Alléluia. Bavaka tsika. Asalato ny tananao dia misaotra azy fotsiny. Misaotra anao zay Jesosy eo ny amin'ny teny. Misaotra anao zay fanœuvre anao ministère anao tetỳ ambony tany tena parfait. Tsisy kianina na dia kely azy. Ary tianao reto olo reto tianao ny tenako tsisy kianina. Zany nahatonga anao ny tena aoka ianareo tanteraka tahaka ny fahatatenrahan'ny ray nareo zay ny an-danitra. Nefa ianao dia miteny ihany koa fa ianao sy ny ray dia iray ihany. Dia nefa tianao ihany koa zay iray tahaka ny firaisanao amin'ny ray sy ny fanahy. Jesosy ndreto izay manolo tena manao tahaka ny sacrifice de bonne odeur eo anatrehanao androany. Sasao dia diovy mbo fitaovana ampelantananao Jesosy. Reto tanana, reto fo, reto fanahy reto ho vavolombelona, fanehoana ny zanak'Andriamanitra tokoa zao amin'ny andro farany zao. Analan'ny olona anatin'ny vavany lioan'ny Satana. Fa reto izay lioan'ny Joda izay formé anao satria ny zanaky liona dia liona. Raha herina koa zay dia atahotry ireo alika, ireo devoly hitsoka amin'ny anara-merin'i Jesosy. Tononko rétablissement total anao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Déclareko ny rétablissement total anao amin'ny anaran'i Jesosy. Restauration totale ny aminao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Esprit impur rehetra eto amin'ny titoirany ty mandidy amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Je vous ordonne tout esprit impur sort. Ne reviens plus jamais. Je vous déclare juste dans le nom de Jésus, par son nom, par son sang et par son Esprit Saint. Reçois la paix, reçois l'amour, reçois la grâce par la foi dans le nom de Jésus. Aza mieritreritra hoe mila zavatra ataonao hafa fa ny fonao fanoloranao ny tenanao azy zay nitakeny aminao. Jesosy ndreto zay mamena ny fanoloran-tena amanao tanteraka. Raha sara puissant indray mandritry nyty semaine ty ny fotoana rehetra mihitsy zay mbola andehananay ao anao Jesosy Kristy tompony. Jesosy malalo ny fanatrehanao dia hafa. Fanatrehanao dia hafa kely manovanay anao, mampianatra anay anao. Anao zay Jesosy ka ataovy, tanterao, efao zay tianao atao rehetra. Fanahy masonao alefaso, transformeo, formeo. Mba tsy homeno satsony ny anaran'ilay. Tsy voasotatsota tsony ny anaran'ilay tokana masina indrindra dia Jesosy.
tsy voasotasotatso na tsy vohitsakitsaka tso le rahan Jesosy izay nivitanana anay. Jesosy hoe taky ny olo-baovao taky ny tena-baovao indray izay androany misaotra anao ny amikasika eo mahagaga eto amin'ity toerana ity ary mivoakeko izany raha zany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy androany amin'ny anarana Jesosy. Amen. Fahasaovan'Andriamanitra matoa zao fa fahasaovan'Andriamanitra matoa zao anareo. Amen.